fototra ny arahaba tompoko mbola hitantaratra ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany ny alatsina iny kosa ny tombanana azo orana indray ny any amin'iny atitany atsimo ny amin'ny Madagasikara iny ny maripana misy fiakarany kely zany hoe afanatrany zany aloha manerana ny nosy mety hotanangy hatrany amin'ny 4 na 7 degré zay maripana ambony indrindra zay any amin'ny afatra avaratra andrefa ny Madagasikara vinantetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina be ny any amin'ny ilany andrefa ny faritry Betsiboka sy ny faritry Boeny ahazorana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny motsiraka ny faritry Sofia sy ny manodidina ny Samborano ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobe na ibany toerana kokoa ingaby masoandro raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray fa mitsitokotoko ihany zay rotsakoran'izay any amin'ny faritry Melaky Bongolava Itasy Vakinakaratra Moromania Matsiatra Ambony Iorombe ary ny atitany ny faritry Menabe ny orana tandrifin-drahona mahazatra ny amin'ny manodidina nosy be Samborano moa dia asaika hitoetra trany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina andraona na andraona mitsitokotoko ho an'ny faritra avaratra Atsinanana sy morotsiraka Atsinanana ary ny tapany avaratry ny afovoantany ibalika be kosa ingaby masoandro any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny raha mahakasika ny maripana manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré zao an'ny afovoantany zany hoe mbola nevikevoka hatrany zany aloha raha amin'ny rampitso morotsiraka Atsinanana eo elanelan'ny 12 hatramin'ny 13 degré raha toka eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka natazatsika amin'izao fa mananika 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atitany atsimo andrefa ny Madagasikara sy any amin'ny faritry Betsiboka amin'ny vinantetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia mety mbola ahazorana tandrifin-drahona mety arankotroka ihany indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany ny faritra hafa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 13 hatramin'ny 13 degré ho an'ny faritra anatiny 20 hatramin'ny 14 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefa ananika 13 degré na 17 degré mihitsy aza indraindray maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Sofia ny vinantetry ny andro ny alatsinainy ary na maranantsika sahady araka ny efa natsidika teny am-piandohany dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arankotroka indray ny any amin'iny atitany atsimony Madagasikara iny tafiditra ao anatin'izany ny atitany ny faritra atsimo andrefana ny tapany atsimo ny faritry Menabe miazo amin'ny Matsiatra Ambony Iorombe ny faritra Anosy ary atsimo Atsinanana mety hisy tandrifin-drahona ihany koa indraindray ny morotsiraka ny faritry Sava Ambatsoa Analanjorofo mpaka hatrany Toamasina mety ahazorana tandrifin-drahona ihany koa ny alina na ny voamaraina be any amin'ny manodidina ny Samborano ny faritra hafa moa dia tombanana ho maina ny andro amin'ny akapobeny raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana tazatsika amin'izao fatafakatra 13 na 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia Betsiboka ary ny atitany atsimo andrefa ny Madagasikara izay ny mahakasika ny mety hotoetry ny andro faraka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina nisy fidinany kely ny tahan'ny fahalotondrivotra na izany na tsy zany aza dia mijanona mbola mankarary re olona marefy ihany izay raha tazatsika amin'ny kisary izao dia mbola avo roa hatramin'ny 3 eny amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray ato anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany izay tahan'ny fahalotondrivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina ka mety mbola hankarary ireo olona marefo dia zay indray raha ny vinantetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko